Fa azo tombony manokana ny distrika Ambatolampy amin'ny kolotsaina japonais fisiany pelatsaka an-tsitrapo ivoy sy ampianatra an'izay kolotsaina izay aravitra ny fanadidina. Ipetraka mandritra ny roa taona ao anatin'ny distrika Ambatolampy io Atanabeke 4 taona ary pelatsaka an-tsitrapo japonais ampianatra ny kolotsaina ary ny teny japonais amin'ny mponina any an-toerana izy. La maison de jeunesse commune Ambatolampy si handy si hampianatra teny japonais dufy fanentanana ny tanora. Tafiditra amin'ny fiara-miasa sy ny fifanankalozana eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny fitondrana japonais amin'ny alalan'ny JICA izany. Commune anankiray any amin'ny distrika Ambatolampy zany sady ampianatra teny japonais sady fa nianatra ny tenintsika raha teo koa moa izy mahay teny gasy dia anampy ifanampy amin'ireo olona anatoerana zany amin'ny sehatra maro, amin'ny sehatra fahasalamana na amin'ny sehatra ny fambolena indrindrandrindra zany amin'ny lafiny maro zany na ara-tsosialy ka izay zavatra zay zany matetika adinontsika fa zavatra mahafinaritra zany ary izay zany zavatra ataoko hoe tokony voizina ihany koa satria na dia eo aza ny samsay. Ny maraina teo no noraisin'ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana mahafaly solon'andrasana Olivier teny amin'ny birao fiasan'ny teny Anosy ny délégation japonais.